mbola atolotsika sy metsika an'Andriamanitra trano ny voninahitra ary mpiaino malala isany ary tsy adino ihany koa ny miarahaba anareo tafaraka indray tsika amin'izao andro fahenina izay ifamparezantsika anatin'ilay lohahevitra hoe tsara Andriamanitra. Androantsika dia ahita lohahevitra anankiray hoe inona no rasana amintsika izay mahatsapa fa tsara tokoa izany Jehova zany. Inona no rasana amiko? Inona no rasana aminao raha tena mahatsapa ianao fa tsara Jehova. Andaontsika hivavaka alohan'ny hidirantsika amin'izany ten'Andriamanitra izany. Tompo Andriamanitra eo, mbola tsy mitsahatra misaotranao zahay ary mamerimberina ny fisaoranao satria fantatray fa tena tianay ianao ary ankehitriny raha mbola afaka manana fotoana izarana izany teny izany ny mpanomponao, afaka manam-potoana enona izany teny izany ny vahoakanao, dia ny fananao masina anie no hiasa aminay tsirairay avy. Ny amin'ny Jesosy nangatana ny vavaka. Amen. Tsara Jehova, inona no andrasana amintsika izay mahatsapa fa tsara tokoa izany Jehova zany. Raha ohatra zany ianao mahatsapa fa tsara Jehova, raha ohatra za zany mahatsapa fa tsara Jehova, dia inona ny zavatra andrasana antsika? Izay tsy mahatsapa ny fahatsarany Jehova moa zany dia inona moa ny andrasana aminy eo? Fa ny olona mahatsapa izay fahatsarany Jehova zay dia misy zavatra andrasantsika aminy, misy zavatra andrasan'Andriamanitra aminy. Ary zay no resantsika tany amin'ny fizarana fahaefatra izy iny, makasika amin'ilay hoe nomen'Andriamanitra rivotra atsika, mba nisaotra ve tsika? Mety ho tafiditra ao zay. Fa andao jerentsika izay voalaza ao amin'ny Jeremia 3:30. Jeremia 3:30 Jeremia 3:30 dia zao ny zavatra voalazany eo amin'ny tapany faharoa hoe miderany Jehova tompony maro fa tsara izy. Ry mpiaino malala isany, zavatra voalohany izay andrasana amiko zany, zavatra voalohany izay andrasana aminao zany, raha ohatra ka mahatsapa izany fahatsarany Jehova zany dia ny maninona? Ny midera azy. Izay no voalazany ten'Andriamanitra hoe miderany Jehova tompony maro fa tsara izy. Inona moa ny fahatsarana izay tsy nataon'Andriamanitra tamintsika raha lasaina malala isany? Mety efa narana angentsika fa nisitran'Andriamanitra. Mety tsy nanambola angentsika fa nahazo vahaolana tamin'Andriamanitra. Mety sahirana angentsika fa nomen'Andriamanitra vahaolantsika. Mety niady tamintsika ny olona fa nomen'Andriamanitra faharetana sy fanetretentsika manoloana zany. Tsara ity Andriamanitra ty. Ary manoloana zany fahatsarana zany, ny zavana andrasana amiko, andrasana aminao araka ny voalazan'ny Jeremia dia ny midera an'izany Andriamanitra izany. Matetika rehefa mahazavatra tsika, ohatra hoe mahazo moto tsara tsika, mahazo tomobile tsara tsika, mahazo trano tsara tsika, na akanjo tsara tsika, dia mba mideradera ery, ohatran'ny hoe tsika ireny ery no nahatonga an'ireo moto sy fiara ireo ary ny akanjo. Ohatran'ny hoe tsy tsapa zany fa le fahatsaran'Andriamanitra sy l'Andriamanitra mpanao ny tsarany no nandrotaka ny famindram-pony sy ny fitahiana ka ahafahantsika nahavory izany hoe arena izany mba ananantsika ireo zavatra hoentina miasa amin'ny fiainana andavanandro. Betsaka ny olona tsy mahatsapa an'izany fa lasa izy no mirehare, lasa izy no mideradera, sahala amin'ny hoe ny fahaizany sy ny fahalalany no heveriny fa nahavita an'izany zavatra izany. Fa iza moa nanome fahalalana antsika? Fa iza no nanome fahaizana antsika? Tsy Andriamanitra ve? Tsara Andriamanitra. Ka noho izany fahatsarana izany indrindra no iantsony Jeremia antsika hoe miderany Jehova tompony maro fa tsara izy. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe itsika ve tena midera zany Andriamanitra zany ny amin'ny soa izay nataony amintsika? Itsika ve tena midera zany Andriamanitra zany ny amin'ireo fitahiana izay rotsaka Andriamanitra amintsika? Itsika ve tena midera zany Andriamanitra zany ny amin'izany fahatsaranyity Jehova ity zany? Tena mahatsapa ve tsika? Fa ny olona mahatsapa ny fahatsaran'Andriamanitra, ny zavatra takina amin'ny voalohany dia mideran'Andriamanitra. Dia raha izy amin'ny alalan'ny hira, lazao amin'ny alalan'ny hira fa tsara Jehova. Dia raha izy amin'ny alalan'ny fijoroana vaholombelona, aparitao amin'ny olona, tenenao amin'ny olona fa tsara Jehova ny amin'ny zavatra efa niainanao. Zany ny zavatra tokony ataon'ny olona mahatsapa izany fahatsaran'Andriamanitra zany. Faharoa, inona ihany koa ny andrasana amiko? Inona andrasana aminao
raha ohatra ka mahatsapa izany fahatsaran'andriamanitra zany tsika de zay volaza amin'y zay raha toko fahatelo andiny faraky amby folo tapany voalohany de ozy izy izy raha toko fahatelo andiny faraky amby folo tapany voalohany de ozy hoe dia nanao ira mifamaly mivaly midera sy ny saotran Jehova izy fa tsara izy mbola naverina zany le hoe nidera fa nytoiny de hoe sy ny saotran Jehova izy ny olona zay mahatsapa ny fahatsaran'andriamanitra ihany koa zany rom-piaino malala isany tsy hoe midera fotsiny fa misaotra sy mankasitraka an Jehova ary raha veritsika lay lesona tamin'ny fizarana faefatra de hitantsika hoe firifiry moa ny tombontsoa zay omen'andriamanitra atsika raha tsy resaka afa-tsy le rivotra atsika izay omen'andriamanitra agogo izy izy ny filazan'ny teny fahaizantsika anazy omeny amin'ny fahafenony omeny tsy misy fetra tsy tapahany mihitsy zany mba nisaotra ny am'izany rivotra zany ve tsika mba nakasitraka ny am'izany rivotra zay omen'andriamanitra atsika zany ve tsika rehefa malalisany tsara andriamanitra ary ho an'ny olona zay mahatsapa izany fahatsaran'andriamanitra zany amin'ny olona zay nanaovan'andriamanitra izany fahatsarana izany de tokony isaotra izy rara zany aty raha omenao zavatra kanefa tsy isaotranao de malahelo angambo ianao raha omeko zavatra ianao kanefa tsy alala ankasitraka sy isaotrana de azoko antoka ary azonao antoka fa alahelo am'izay fotoana zay tsara Jehova raha lasaina bavinala izany manao ny tsara izany Jehova zany andramika izao fa tsara Jehova ary ny olona mahatsapa ny fahatsaran'andriamanitra ny zavatra ataon'ny faharoa zany de maninona misaotra izy tsy hoe midera fotsiny tsy zarainy amin'ny olona fotsiny aparitany amin'ny olona fotsiny fahatsaran'i Jehova fa izy de makasitraka sy misaotra an Jehova ary any amin'ny toko sy andininy hafa de voalaza ny fananao fanatitra izy ny am'izany fahatsaran'andriamanitra izany ny fahatelo inona ny zavatra fahatelo izay tokony ho andrasana amiko sy andrasana aminao raha ohatra ka tena mahatsapa izany fahatsaran'andriamanitra izany tsika ao amin'ny salamy fahadimy amby roapolo andenin'ny favalo de zao no zavatra voalazany ty zavatra fahatelo zany izay andrasana amiko sy andrasana aminao salamy fahadimy amby roapolo andininy favalo ozy izy hoe tsara sy maintsy Jehova ka izany no ampianarany ny mpanota sy lalàna ny mpanota lalàna zafady averiko le mpandeha tsara sy maintsy Jehova ka izany no ampianarany mpanota ny lalàna rehefa malala isany Andriamanitra dia tsara ny tenin'Andriamanitra dia tsara ary ny lalàn'Andriamanitra dia tsara de io sy voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe tsara sy maintsy Jehova izay no mahatonga azy mampianatra antsika ny teniny mampianatra antsika ny lalàny ina ary zavatra andrasanantsika ry havanao ry peno malala isanao ny fankatoavana nondrasana amiko sy aminao raha mampianatra izany taridarana izany izy raha mampianatra izany sorodarana izany izy de miandry atsika izy ho amin'ny fankatoavana izany ten'Andriamanitra izany ny olona mahatsapa ny fahatsaran'Andriamanitra zany de mino ny ten'Andriamanitra ary makatoa izany ten'Andriamanitra izany mampianatra atsika ny lalàna izy mampianatra atsika ny tenina izy ary tehitarika atsika ho any am'izany fiainana mandrakizay zany Andriamanitra dia tsara averiko ndray mpandeha ny ten'Andriamanitra dia tsara ary amafisokany fa izany lalàn'Andriamanitra izany dia tsara ny andrasan'Andriamanitra amiko ny andrasan'Andriamanitra aminao de ny akatoa izany tenin'Andriamanitra izany izay ny olona mahatsapa ny fahatsaran'Andriamanitra zany ny olona resy lahatra ny fahatsaran'Andriamanitra zany de makatoa sy manaraka izany ten'Andriamanitra zany lozika zany ara-dalàna zany satria raha ohatra tsara aminao za mino ao fa zavatra teneniko rehetra de ekenao ary arahanao zany raha ohatra ka tsara amiko ianao de azoko antoka fa azotsika antoka fa anao zay zavatra tenenao ary anaraka ny zavatra rehetra zay resanao ihany koa ny olona mahatsapa zany fa tsara Andriamanitra de miaina am'izany fiainam-pakatoavana zany eto zany dia raha fitentsika ny resaka de zao ny zavatra resahan'ny ten'Andriamanitra hoe inona ny zavatra telo izay tokony ananatsika ary andrasana amintsika ho an'izay mahatsapa izany fahatsaran'Andriamanitra zany voalohany zany de hoe midera azy lazao ambarao amin'ny olona rehetra atao fitsapan'ny olona fa tsara Andriamanitra ny faharoa de zao mila mahay makasitraka atsika maiza misaotra betsaka ny zavatra ataon'Andriamanitra amintsika na zavatra tsy angatantsika ary de omen'Andriamanitra atsika ary fahatelo de zao aoka atsika anany fiainam-pakatoavana satria izany lalan'ny fiainam-pakatoavana zany no mitondra atsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay tsara Andriamanitra Andriamanitra tatsika tsiraray avy ary am'tianatsika sy amaranantsika izany fianarana ten'Andriamanitra izany de hivavaka atsika
Andriamanitra tompo mbola makasitraka fianao amin'ny fo manontolo zay satria tsapanay e tena resy lahatra zay efa tianay ianao ary na inona zavatra misy eo amin'ny fiainanay dia manao ny tsara sy ny soa aminay mandrakariva ianao ampianaro izay tareo amin'ny alana fanenao masina ary zay mba ahafahanay mizara amin'ny hafa fa tsara ianao mba tonga anay anana ny fiainam-pakasitrahana amin'ny zavatra rehetra atolotra ao anay ka isaotro anao mandrakariva izay mba tonga anay tsirairay avy ho amin'izany sihatra ny hoe fanekena ny sitraponao sy ny fanarahana ny teninao izany dia misy mananteny zay fa mihaino vavaka ianao ary volianao zany vavaka izany ny amin'ny anaran'i Jesosy amen.